Faly miarabanao amin'ity androany ity. Fantatro fa misy toe-javatra mampitaintaina, misy toe-javatra malasa fisaina, tsy voafehy intsony angamba alovanao ankehitriny. Ary tena mila teny mampahery ianao, ary izao indrindra no ora izay ilanao antoka fa afaka miditra tsehatra eo amin'ny fiainao Andriamanitra. Mety misy marary ve, mety misy fianakaviana mampivara hotsana ny toe-javatra izay manjo azy amin'ity anio ity. Tiako ny hampahery anao amin'ny alalan'ny fanambarana amin'ny Jakoba 5. Jakoba 5 manomboka eo amin'ny andininy 7 ary ny andininy 10. Jakoba 5 ny andininy 7 sy ny andininy 10. Vakiako miadana aminao zany ten'Andriamanitra izany, ary anatsoaka ny lesontsika mba hampahery anao ary nananao toky ihany koa fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Jakoba 5 andininy 7. Misy marary fa eo aminareo. Aoka izy hampaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka nosotra diloilo azy aminaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Teny 10. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy, ary nanota izy dia vela ny elony. Mety eo ambony fandriana angamba ianao manaraka izany ten'Andriamanitra izany. Mety eny amin'ny toerana tsy irianao loatra ihany koa. Mety marary, taintaina mihitsy hoe ahoana no toyany. Mahafinaritra ry havana ilay vaky teny teo ary ny fona evidalina. Anairana ny fosiny saintsika mba tsy hatahotra, mba tsy hitebiteby. Zao manko. Araka ilay vaky teny teo dia ity. Rehefa mivavaka tsika manoloana ny olona marary anankiray, ary rehefa mampanaiky ilay olona marary mba handray ny fanahy masina hitarika azy ho amin'ny fibebahana maro, izay manko ny hevitra ilay hoe manositra diloilo. Ilay diloilo dia tandindiny dia fanahy masina izany. Ka rehefa manaiky hiasan'ny fanahy masina, na iza marary na ilay havanao izay marary, dia izao ny toyany. Ary ny fivavaky ny finoana amin'ny 10 dia tsy pio tsara fa voalaza ao dia ny hoe hamonjy ilay marary. Ny vavaka sandratrao ngamba amin'ity androany ity dia hoe mba ho sitrana, midongo mihitsy ianao manao fomba rehetra mba ho sitrana eo no eo. Manoatra lavitra ny fanasirana anjandrainao nefa programan'Andriamanitra. Mety voafetra ihany ilay fanasitranana izay anandraintsika. Fa eto ny ten'Andriamanitra dia milaza ny fivavaky ny finoana dia tsy hoe hanasitrana an'ilay marary fotsiny fa mbola ambony no nangatanao sy ny eritreretinao dia ny hoe hamonjy ilay marary. Dia hoe hamonjy ilay marary, mety ho sitrana eo no eo ianao. Mety miandry kely, fa ilay anankiray ohatrany hoe mafimafy no miandry azy dia izao. Mety handalo fahafatesana mihitsy ianao. Mety handalo fahafatesana. Fa ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Ny ao ambadika ilay teny hoe hamonjy dia efa misy famonjena ho man'Andriamanitra ho anao sahady. Misy fitsanganana maty izay ampanantenana ten'Andriamanitra ho anao sahady. Izany indrindra no hanohizany anazy eo ambany kely eo amin'ny andininy manaraka hoe ary fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy. Atsidiny sahady fa na alavo ny fahafatesana aza ny avantsika, na dia handalo fotoan-tsarotra aza dia ny tompo hanangana azy. Efa omeny anao ny zo hitsangana maty raha sanatria ka tsy maintsy izay ny lalana. Ary efa mampanantena izy fa ny zava-dehibe dia ity, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Zava-dehibe indrindra ilayntsika dia izao, ny voavela eloka, ny vita fiavahana amin'Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity matoka fa ahery ianao, matoka fa ho azonao tsara amin'izay ny programan'Andriamanitra. Tsy maintsy sitrana ny zanany, na eo no eo, na miandry kely, na mety handalo fahafatesana, fa ho atsanga ny tompo dia eo ianao vao tena handalo fanasitrahana maro tokoa. Aoka atoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Mahereza indrindra, hivavaka ao anao. Ray manaroko sora satria afaka mbola mifampahery amin'izany teny. Mahavelom-bolo ao amin'ny teninao izany izahay. Na dia mandalo fotoan-tsarotra mafy aza, na dia mahatonga tebiteby aza ny ho avy manoloana anay. Indrindra akatoko izao tsy fahasalamana izao tompo, amparezy ty namako ity. Fa ny fivavaka ny finoana dia tsy hoe hanasitrana fotsiny ilay marary, fa hamonjy marary mihitsy aza. Ka azonao iantoka fa efa mampanantena famonjena anay sahady ianao. Ary sanatria aza tsy maintsy handalo fahafatesana raha izay ny programanao satria ianao mahalala ny hevitra hiverina anay, dia azonao iantoka araka ny teninao teo fa ny tompo no hanangana azy. Ny tompo no hanangana anay rehefa ho avy tsoeliny amin'ny raha olonanitra ny tompo. Azony ny finoanay mba hiropaka ao aminao an-trano na ho iny kotonana hikitranga amin'ny fiainako avy rehetra. Midiran-tsehatra amin'ny fiainana ity, namana ity ianao ny anaran'i Jesosy. Amen.